Dia faly miarabantsika tsiraray avy indray amin'ity lahady maraina ity a, miarabantsika amin'ny isa-tokantrano ahafahantsika miaraka manao fanompo mpivavahana indray izany. Dia androany ihany koa dia faly isika hoe ny fiangonana Tanasity Analakely miaraka amin'ny any 67 miaraka amin'ny any Tanjombatandoarany fotsy dia hoe niaraka nanao an'izao horonan-tsary zao dia tena hoe antsika tsiraray avy nampandrosa an'izao any amin'ny toerana misy antsika dia tena anatin'izay fiomboana-po firaisam-panahy zay no nanaovantsika ny fanompo-pivavahana amin'ity maraina ity indrindra ho antsika moa zany zay manaraka ao anatin'ity Facebook ity zany. Dia tena hoe mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany. Dia zay no ny ampiavaka ny androany sy amin'ny herin'ny androany dia hitantsika hoe ahoana ny fitohan'ny toedrarà misy eto amin'ny firenentsika fa ataontsika tahaka an'izay zany no anisan'ny tiana anitanana sy ampirisihana atsika tsiraray avy izany. Dia aloha tolotra ny Daniel avy hatrany hitarika atsika ao anatin'izay fotoana ahafahantsika miara-mihira fiderana ho an'Andriamanitra izay. Tao araka andray ny baibolitsika ary isika tao mamaky ny salamo faha 120 izy ity dia salamo vaky tenitsika omaly asabotsy ovakitsika aloha ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra dia misy teny kely tiako raisiny ao dia avy eo hivavakitsika avy eo. Andininy voalohany: miobia an'Andriamanitra herintsika, manao fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asandrato ny hira ka velezo ny amponga tapaka, ary tenjeo ny lokanga tsara faneno mba mivalia. Tsofo ny anjombara amin'ny voaloham-bolana, amin'ny feny volana dia amin'ny andro firavaravotsika. Fahalalana ho an'ny Israely izany ary fitsipika avy amin'Andriamanitra Jakoba. Eo amin'ilay andininy voalohany io dia tena mitaona antsika mihitsy ny salamo hoe mioby. Mety ho antsika ny mioby ho an'Andriamanitra androany, ary tsy hoe manery antsika fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa eo amin'ny andininy manaraka eo dia miteny mihitsy izy hery ho antsika no midera an'Andriamanitra. Dia ny andininy manaraka ihany koa nefa izy dia miteny hoe manaova feo fifaliana. Andao tsy hira fotsiny tsika androany fa andao tena ataontsika mpifaliana mihitsy. Ary manaraka eo dia hoe tendreo tsara ny zava-maneno, misy lokanga, misy amponga tapaka ireo ary tena hoe efa miaraka mipitendry, miaraka mipidera ihany koa izay efa vonona atao aorianantsika. Andao hivavaka ary dia andao hanandratra ilay Andriamanitsika. Andriamanitra tena araka izany tokoa hoe mendrika ny hoderaina ianao, ary tsy misy Andriamanitra mendrika ny asandratra akoatranao Andriamanitra. Mideranao izahay, ankalazanao izahay fa tsara ianao Andriamanitra. Ary tena hoe ampio izay hifaly mideranao tokoa amin'ity androany ity. Ary aoka hita fifaliana, aoka hita hery ao anatin'ny fiderananao izahay, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Johnny Fool, sai tu era não, vale manca lascia, e tu fu malassa.
malaza mitombo malaza sama jatuhku kami teranau paling mangkala bisa sama janipu saya teranau paling mangkala mitombo malaza sama jatuhku kami teranau paling mangkala mitombo malaza paling mangkala dia isorantsika an'Andriamanitra ny afahantsika nanao an'izay hira anankiroa izay tena
tena hoe hafahantsika manandratra azy hafahantsika nisaotra azy ihany koa satria tena izy no lehibe izy no niaro izy no niazona atsika tsy raharay avy zany dia tena zay mihitsy hoe ho azy rery ihany lay Andriamanitsika lay raintsika neny voninahitra izany dia andao itoy isika maky an'ilay salamo faraika amin'ny 20 zay salamo vaky tentsika omaly efa nanomboan'i Daniel lasy teo fa tiako indray vakitsika ny 19 ka hatramin'ny 20 dia tiako hitarihana antsika izay ao anatin'ny vavaka fibebahana vavaka fietrekeloka fifonana izany salamo faraika amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 miainory oloko fa hanambara aminao aho engane ka hiaino ahy ianao ry Israely eo aza sin'Andriamanitra hafa eo aminao aza miankohoka amin'ny Andriamanitra ny firenena hafa izao no tompo Andriamanitra ao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Ejipta atanatanao ny vavanao dia ho fenoko nefa tsy niaino ny feoko ny oloko ary tsy nankatoa ahy ny Israely ka navelako anaraka ny ditrany fony izy andehanany manaraka ny fisainan'ny tenany dia andao avelantsika izany salamo zany ny teny amintsika tsiraray avy ary averiko foana ny fibebahana ny fiekeloka ny fifonana dia fitahian'Andriamanitra atsika tsiraray avy zany hoe mbola omeny fotoana isika afaka miaiky fa betsaka ihany koa ny zavatra eo amin'ny fiainantsika izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony dia andao isika tsiraray avy amin'ny isa-tokantrano andao samy anana fotoana hifonana hibebahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo Andriamanitra marina ianao Andriamanitra efa namonjy anay sy nanafaka anay tamin'ny fahotanay ianao ary Andriamanitra niantso anay ka natokanao vahoakanao izahay nesoronao avy amin'ny maizina izahay eo amin'ilay mazava nasoronao avy amin'ny fahafatesana izahay eo amin'ilay fiainana mandrakizay dia mifonona aminao izy satria rehefa nomenao an'izany toerana zany nomenao an'izany fahafahana zany dia fantatray hoe mbola betsaka ihany koa nefa ny zavatra izay ataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao misy fotoana izay mini tsy mankatoa ny teninao misy fotoana izay tsy mahalala ihany koa ny sitraponao dia fonanay aminao avokoa zany rehetra izany ary ampio izahay hiaina foana ny fiainana izay tena manambara fa ianao rery ihany no Andriamanitra ianao rery ihany no mpamonjy anay ianao rery ihany no mpanafaka anay ianao rery ihany no iankohofanay da io izahay fiangonanao hitodika feno aminao hatrany ary misaotra ny amin'ny vaovao mahafaly lehibe hoe mamela ny elokay ianao ary miverina aminay hatrany ianao ary mitahanay hatrany ianao rehefa mifona aminao izahay misaotra ray malalo amen dia andao enotsika ngeny toy an'izany salamo faraika amin'ny 20 manomboka amin'ny 17 ny amin'ny vaovao mahafaly manoloana an'izany rehefa miaiky ny elokontsika isika ditantsika hoe mpamindra fo ary tena mitahantsika hatran'ilay Andriamanitsika zao ny voasoratra manomboka amin'ny 17 salamo faraika amin'ny 20 engane ka hiaino ahy ny oloko ka handeha amin'ny lalako ny Israely vetivety dia hampihetry ny fahavalony aho ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny izay mankahala ny tompo dia hikohy aminy fa haharitra mandrakizay ny andron'ny oloko ampihinana azy vary tsara indrindra izy eny tantely avy amin'ny vatolampy no amikisako anao ingany tahantsika Andriamanitra dia andao setrin'izany tohizatsika any amin'ny alalan'ity hoe mamy fokoro Jesosy ny famonjena izay vitanao ho ay dia andao hiaraka hirany hirintsika sady tena aneo amin'Andriamanitra ataotsika amin'ny fotsika manontolo mihitsy hoe engany ny fiainantsika ho azy irerianitra. Ni famiglia
somalalo pamujisu i duniaku raisuanau verukanmu tuduhkanlah saya sitakan tanu di fuku rice soti zazatsima somalalo pamujisu i duniaku raisuanau verukanmu verukanmu rayo tuduhkanlah sesitakan angkani fuku sini funa yara itepu utena ira angkani sayu sini sana irai safide nada kisah somalalo pamujisu i duniaku raisuanau verukanmu verukanmu tuduhkanlah saya sitakan somalalo pamujisu i duniaku raisuanau verukanmu verukanmu tuduhkanlah saya sitakan tuduhkanlah saya sitakan tuduhkanlah saya sitakan. Mbola iaraka hivavaka iantsika amin'ity manaraka ity ilay salamo faharaiky amby valopolo teo dia mbola ovakitsika ihany eo amin'ny andininy fahafito sao nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Fony azo pahoriana ianao dia niantso aho ka nanafaka anao aho, namaly anao tao amin'ny fiafenany kotrokoranao. Dia ndao araka izany tenin'Andriamanitra izany mihitsy hoe mety ao anatin'ny vanim-potoana tena mandalo fahoriana tokoa tsika. Tsy fantatro izay lalovantsika any atokantrano any, lalovan'ny ankonantsika, mety eo ny tsy fahasalamana, mety eo ny tahotra sy ny tebiteby manoloana ny zava-misy, mety eo ny olana ny amin'ny resaka asa, eny mety resaka ny fianakaviana, ny ankonana, ray aman-dreny sy ny zanaka mihitsy mety mandalo fotoana sarotra. Dia araka io tenin'Andriamanitra io hoe ndao ny zavatra azotsika tao tsara indrindra, ndao hiantso an'Andriamanitra fa mamaly atsika izy, mamonjy atsika izy. Ndao hiaraka hivavaka tsika. Andriamanitra mbola mitodika aminao indray izahay amin'ity androany ity, amin'ny maha fiangonana anay, amin'ny maha olona ao anay,
ena misy olona vahiny ihany koa ary mety tsy eto anivon'ny fiangonana manaraka an'izao fandaran'izao dia raha isaina mivavaka izahay ho anay fiangonana voalohany indrindra fantatrao ny fahoriana izay lalovanay ho an'izay mandalo tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao mino ny teninao izahay Jesosy Kristy hoe dia kapika taminao no fanasitranana ny aretina rehetra ary miantso an'izany fanasitranana izany miantso an'izany fahagagana izany ho an'izay tsy salama rehetra eo aminay amin'ny anaranao Jesosy Kristy oka ianao anendry ny loharanona retina rehetra oka ianao anala ny fanaintainana oka ianao apidina hery sy tanjaka ary fahasalamana vaovao ho an'ny olonao eny ho an'izay tsy salama manaraka miara-mivavaka aminay ihany koa amin'izao fotoana izao fantatrao ihany koa mety ireo olana maro samihafa lalovanay raha misy mandalo tahotra mandalo tebiteby noho ny amin'ny zavatra izay mampatahotra noho ny amin'izao vanim-potoana misy anay izao ny amin'ny aretina dia miantso fiadanana avy aminao izahay manona fiadanana ho an'ny olonao ho an'ny fiangonanao eny ho an'ity tanàna misy anay ity ho an'ity firenena ity amin'ny anaranao Jesosy Kristy tena hoe miantso ny fitahianao isan-tokantrano any mihitsy ahako tahio ny fanambadiany isan-tokantrano mpivady mifiraisa-tsaina mifankatiavana avy aminao hampio-ndray aman-dreny manoloana ny fitezana ny zanaka fitezana ny ankohonana manoloana an'izao vanim-potoana misy anay izao mehoery izay olonao Jesosy Kristy oka ho atao aminay ane ny sitraponao oka ho tonga aminay ane ny fanjakanao oka hisandratra ane ny anaranao eo anivonay eo anivon'ny tanànanay eo anivon'ny olona rehetra izay mitodika aminao Jesosy Kristy mba ho voninahitra ny anaranao rery any mba ho fiderana ny anaranao masina rery any ny anaranao Jesosy ny anandratanay anaovanay anjany vavaka izany ny anaranao Jesosy amen dia ty hira manaraka ity dia miresaka ny amin'ny fanahy masina dia ndao anantena an'izay fanahy masina ameno atsika tsiraray avy izay fa izay no hery ho atsika fanantenana ho atsika afahantsika miatrika ny zavatra lalovantsika tsiraray avy ndao mbola hiaraka hira anandratra ianazy antsika
dia misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay fiderahany izay a mino izay hoe niaraka ny hira nanandratra an'Andriamanitra taminay ianao a ankehitriny tsika eto amin'ny fotoanan'ny filazana zavatra anankiroa ihany no tiana mafisina dia ny voalohany indrindra ny vaky tentsika amin'iny herinandro iny a manomboka amin'ny latsinainy a hatramin'ny zoma dia jaona toko 5 a hatramin'ny 7 no vaky tentsika amin'iny herinandro iny dia mampahery atsika rehetra hoe zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra manentana atsika ndao itoy amaky ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany dia ny asa botsy a salamo 2:20 no tenin'Andriamanitra izay tokony ho vakitsika dia zava-dehibe ihany koa hoe mamaky salamo any amin'izao vanim-potoana lalovantsika izao dia mampahery atsika hatrany ihany koa tianentana atsika fiangonana hatrany ihany koa hoe azontsika atao foana ny mandefa ny fanomezana na ny fanatitra na ny rakitra moa no mety ahafantarantsika anazy a dia misy numéro anankiroa reto a amin'ny vola afaka andefasanao anazy a numéro voalohany dia numéro an'ny tanteraka 034 35 337 87 veriko indray mandefa somary nisy diskely a tanteraka 034 25 337 87 dia misy numéro anankiray ihany koa numéro miora 034 41 063 39 veriko indray mandeha 034 41 063 39 dia numéro any miora io faharoa io dia mampahery atsika fiangonana hoe na tsy miona atsika dia zava-dehibe ny fanomezana na ny fanatitra izay ataonao a satria ilaina foana iny a eto anivon'ny fiangonana ankehitriny tsika dia tonga amin'ny vanim-potoanany tenin'Andriamanitra dia hitanteraka sy fiderana no izara sy ampahery atsika androany dia manasana izy mirahalahintsika ho avy. eny ary dia inona moa zany hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika alongany raha afaka miomantsika amin'ny isa-tokantrano jaona toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10 no vaky tentsika androany dia aloha tena raha samy afaka tsika maka ny baibolitsika dia mba alaivo ny baiboly amin'ny isa-tokantrano dia andao hiaraka anaraka an'izay vaky teny izay jaona toko 2 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:10 izany.
Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia rehefa ao amin'ny baibolinao dia ndao iarahantsika mamaky izany. Tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia ary tao ny renin'i Jesosy ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaina ho ao amin'izany fampakaram-bady izany. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona akory izao sy anao, tsy mbola tonga ny fotoan'androko. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroa na intelo mifamarana avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony Jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenio rano ny siny dia nofenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao ka ento ho eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia noentiny izany. Noho nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala izay niaviny, fa ny mpanompo izay nanovony rano ihany no nahalala izany, dia niantso ny mpampakatra izy ka niteny taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara aloha no arosiny, fa rehefa mitady mamo ny olona dia zay vao ny ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany no nataon'i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloha amin'ny mpamantarana. Nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny anarany masina. Dia andao hivavaka isika tsiraray avy. Raha eo misaotranao zay ny amin'ny izany teninao izany indray izay mbola azonay vakiana indray tamin'ity anio ity, indrindra hoe misy maromaro izahay miaraka mamaky an'izany teninao izany, ampiombonao tsy amin'ny zavatra hafa fa ampiombonao amin'ny fahamarinana tokana. Dia ny teninao zany Jesosy, ianao izany Jesosy Kristy tomponay. Dia ohatranao ny ampahery anay indray amin'ity marain'ity, ohatranao no hitahanay amin'ny isan'ny tokantrano, ohatranao ny ampianatra hanintsy anay, ohatranao no hitahanay amin'izany mofinaina izany dia ny teninao. Diovy izahay, amporosio izahay, ampandrosoy ao aminao izahay. Voninahitra ao anao ray malalo. Amen. Dia ny ho ataontsika amin'ity andro amin'ny marain'ity izay rahantsika amin'ny fiderana eto sy ny tanjona moa dia hatrany hatrany hoe Jaona no vakitentsika amin'izao dia vakitentsika tamin'ny herinandro iny izy io tamin'ny larobia teo izy zay raha tsy diso talata teo larobia teo ny Jaona toko faharoa izany. Dia ny tanjona ihany koa hoe sady mety hoe manome karazana ohatra amintsika angamany amin'ny fomba famatitsika ny tenin'Andriamanitra, fomba fahatsika ihany koa hoe mamadika ny tenin'Andriamanitra ho vavaka izany. Dia zay no ataontsika avy amin'io Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo, indrindrindra fiderana no hitarika an'izay izany satria teny hoe afaka mametraka fanontaniantsika kanefa nefa tsy ho hita akory ary le fanontaniana raha tsy hoe efa amin'ny heriny androany indray fa ny fanantenana nefa teny hoe mampahery atsika, amporisika atsika izany hikatsaka an'Andriamanitra bebe kokoa amin'ny alalan'ny teniny ilay fahamarinana tokana ho aso anao izany. Dia alongama tonga dia metsika ny fiderana avy hatrany. Mankasitraka ny tanteraka isika tamin'izay fampidirana izay ary faly miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa any an-tokantrano any amin'ity andro alahady maraina ity. Tonga dia hiditra ao anatin'izay famakafakana an'ity Jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ity isika tsiraray avy. Dia ndao tao dia araka maky an'ilay Jaona toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa isika. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Zavatra anankiray tiako tsindriana kely fotsiny moa fa zavatra mahafinaritra moa le ty zavatra ty hitateraka efa mpiteny an'ity zavatra ty foana fa tao anatin'ny hoe anisany napetraka-Andriamanitra tao anatiko mihitsy ty Jaona toko faharoa ty momba le rano lasa divay. Dia ny zavatra tokony fantatsika dia tamin'izany fotoana izany ny fampakaram-bady dia izany no tena hoe fety tsara indrindra. Tena hoe tsy nisy ny tahaka an'izany fety izany tamin'ny vaninandro tamin'io zavatra jerentsika io. Tena hoe nisy fifaliana tao anatin'izany, ny totorebika ny olona, mety niara-nihira, niara-nandihy sy ny sisa sy ny sisa.
ary ny zavatra mazava-be ao amin'tika teny iombonana moa hoe dia miteny mihitsy hoe nasaina tao anatin'le fampakaram-bady Jesosy Kristy. Ny dikany matoy izy nasaina dia Jesosy zany le olona tena mifaly, tsy le hoe mpanimba ambiance araka le teneniny tanteraka matetika zay moa hoe tsy isika le hoe mpanimba ambiance fa Jesosy Kristy tena hoe nainy faly. Ho antsika tsiraray avy rehefa le misy fetina tahaka an'izany eo amintsika dia inona tena atisaintsika matetika? Le olona tena le hoe izy le afaka hifaly reny dia afarana tsara izy rehefa le any amin'ny fanambadiana hoe tongava dia mba aoka mba hanao fety tsara isika tsiraray avy. Dia zay zany no afaka ianarantsika amin'ny Jesosy Kristy aloha hoe tena izy dia tena nanana an'izay fifaliana izay. Ary amin'ny maha-kristianina moa indray dia indraindray tsika le mitady ho lasa mototra be fa tsy lasa matotra, fa tena hoe raha mianatra ny fiainan'i Jesosy Kristy isika dia mahay ataoko amin'le teny anankiray hoe mahay manalazy mihitsy Jesosy Kristy. Ary isika tokony miala amin'le fombafomba mpivavahana be le hoe kristianina raha vao mifaly dia sao dia mba tsy izy izany, fa zany fifaliana izany dia na Jesosy Kristy ary tena hoe nitondra fifaliana. Ary na io rano navadika ody divay io nge raha ny tena marina tamin'izany andro zany dia ny divay dia mariky ny fifaliana. Dia zany no ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny olona hoe tena mitondra fifaliana izy eo amina fanambadiana dia mitondra fifaliana izy teo amin'izany fampakaram-bady izany. Dia izay tena hoe fianarana be ho antsika mihitsy rehefa le mamonjy lanonana isika, lanonan'ny olona hafa ohatra manasa antsika, dia isika ve lay le mpanimba le fifaliana ao, le mpanimba le ambiance ao, sa isika amin'ny maha-kristianina antsika ihany koa dia mahay mifaly tsara fa ao anatin'ny fahamarinana nefa kosa fa tsy hoe any anatin'ny fahotana. Dia zavatra anankiray tena tiako tsindrina nefa eo amin'ilay andininy faharoa dia le fanasana an' Jesosy Kristy. Raha hitantsika ny zavatra resahana io dia le hoe lasa rano ho tonga divay izany. Ary tamin'izany tamin'ny kolotsaina jiosy tamin'izany fotoana izany dia izany hoe ao anatin'ny fampakaram-bady izany hoe laniny divay dia tena fahafahambaraka be tsy misy tahaka an'izany. Tena hoe lasa ratsy laza ianao ary mety ho lasa babenao mandra pahafatinao ary zany zavatra zany hoe babeny hoe tena reny tsy navy tena hoe afaka afa-baraka ianao fa nefany nataon'i Jesosy Kristy dia ahoana tsy afa-baraka reto olona reto fa vao mainka ary tsy lasa ratsy laza fa vao mainka ary rehefa hitantsika dia tena ny fanohitra amin'izay ny zavatra hitantsika any amin'ny andininy fahafolo any hoe tena lasa tsara laza mihitsy ireto olona ireto. Dia ny zavatra afaka raisitsika eo dia hoe asao amin'ny lafim-piainanao rehetra Jesosy Kristy fa tena hitondra fanavotana izy amin'izany zavatra izany. Afaka raisitsika ohatra hoe le resaka fanambadiana ny resahany eo dia te hiantso atsika indrindra ho atsika manambady rehetrarehetra, inona no mety olana eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fanambadianao? Atsoy Jesosy Kristy, asao izy ho eo amin'ny fiainanao fa hitondra zavatra betsaka ary indrindra hitondra n'izay karazana famonjena izay Jesosy Kristy izany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia eny tsy amin'ny resaka fanambadiana ihany aza fa amin'ny lafim-piainantsika rehetra mihitsy, tsy voatery ho goavana be tahaka ny hoe manambady fa amin'ny lafim-piainana tsy fantatra hoe inona dia tena hoe anisan'ny zavatra ianarantsika eo dia asao hatrany Jesosy Kristy. Dia hiantso antsika ary inona zao ny zavatra kasainao atao atoato na zavatra kely ary dia ho zay hoe asao ho eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Afaka ataontsika mihitsy le isa-maraina ohatra hoe mivavaka ary tena hoe miantso azy hoe Andriamanitra hanao an'izao zavatra zao tena okainao no hiaraka amiko amin'ity andro ity. Ary tokony halantsika nefa le fomba fisainana anankiray hoe fatalista le hoe zange efa kristianina efa ao Jesosy Kristy efa miaraka amiko foana izy eny marina zany, fa tokony ataontsika fanahinina mihitsy zany hoe miantso manasa azy ao eo amin'ny fiainantsika isanandro izay. Na ihany koa le any amin'ny Matio tsy haiko na toko 5 na toko 9 na toko 7 akory arany ilay misy an'le efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra zany hoy Jesosy. Dia misy ny sasany amintsika kristianina tsy mahazo loatra an'iny dia za tsy mivavaka mangataka manasa an' Jesosy zany tsy eo amin'ny fiainako, fa raha iny ary Matio toko 5 ditantsika tsara, Matio toko 9 mametraka tsara mihitsy hoe ao anatin'ny sehatry ny mivavaka zay resaka izay ao anatin'iny misy an'ilay ampahany amin'ny rainay zay any an-danitra ao Matio toko 5, Matio toko 9 dia tena zay mihitsy hoe le fatalista dia le hoe ny arangay fa fantatra Jesosy ny hoe Salamo 7:30 hoe mbola tsy teny kory ahako dia efa fantany teny eo am-bavako, fa tena
tiany Jesosy mihitsy, tian'Andriamanitra ray mihitsy isika mivavaka aminy. Ary eny tena araka n'ilay tenin'ny teolojiana anankiray efa nodimandry izy J.I. Packer dia izay mihitsy hoe amin'ny ny vavaka ozy izy no lalana isan'ny nofidian'Andriamanitra voalohany anatanterahana ny sitrapony. Dia izany hoe nivavakantsika olony masina izany. Dia tena mampirisika antsika mihitsy hoe asao eo amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra amin'ny alalan'ny mivavaka Jesosy Kristy. Dia mitoy eo amin'ny andininy fahatelo isika. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny ren'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Zavatra efa nresantsika teo efa tena tsotra be ny tiako resahana eo hoe ndao tsika hianatra avy amin'ny Maria. Olana be ho aho araka ny teneniko teo le hoe zany hoe lany ny divay zany ao amin'ny fampakaram-bady. Olana be le izy fa nakaizy izy voalohany indrindra nakao amin'ny Jesosy Kristy izy. Hoe nakany hoe netiny teo amin'ny Jesosy Kristy izay olana nananan'izay. Ary tena te hiantso antsika rehetrarehetra amin'izao hoe tsy fantatro inona ny andalovantsika manoloana an'ity krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena ity. Dia makaizy ianao voalohany indrindra. Makany amina olona ve ianao? Makany amin'ny tsy haiko dadatoa izay manam-bola be ve ianao? Toa dia mieritreritra an'iza dokotera ve ianao sa izy? Zavatra tokony ianarantsika mihitsy hoe makany amin'ny Jesosy Kristy aloha dia entina eo am-pelatanan'i Jesosy Kristy izany fa avy aminy isika no manantena famonjena. Ary tsy hoe manantena fotsiny fa tena azontsika antoka mihitsy hoe izy no mitondra vahaolana eo amin'ny zavatra rehetrarehetra, ny karazana olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Dia eo amin'ny andininy fahefatra hoe hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifaninona akory izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Dia mety gaga angamitsika teo hoe raha vehivavy mantsy an'ireniny izay nataon'i Jesosy. Maninona izy ny tsy niteny hoe mama, na maninona izy ny tsy niteny hoe nenda ny tena marina. Ary misy zavatra tiany Jesosy ho tsindriana eo raha ny tena marina, mbola zanaky Maria izy eny, fa indrindraindrindra tena hoe manomboka eo satria nanomboka ny asa fanompoana pahibe maso izy nanomboka teo. Dia tena tiano avohitra mihitsy hoe ny fifandraisany lahara-pahamehana amin'ny fifandraisany dia mififandraisany amin'Andriamanitra ray, hoe izy amin'ny mazanak'Andriamanitra azy. Dia izay hoe ny sitrapony hitantsika betsaka ao amin'ny jaona io rehefa mitohy isika hoe rehefa miresaka amin'izay Jesosy dia hoe nianiko ohatra ao amin'ny jaona toko fahefatra andininy fafito amin'ny telopolo sa toko fadimy amin'ny telopolo izay dia miresaka izy momba hoe nianiko dia nianao ny sitrapony ray, ny sitrapon'ilay ray izay naniraka. Ary hitantsika foana izay hoe tsy avy mba hanao ny sitrapoko fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra ray rehefa mandeha io rehefa mandeha ao anatin'ny famakivakiana ny boky isika. Dia tokony mianatra avy amin'izay koa nefa isika mianatra avy amin'ny fiainan'i Jesosy. Izy mpamonjy antsika izy, fa eny izay mpamonjy antsika izy, fa izy ihany koa dia ohatra lehibe ho antsika, tena modelo antsika. Ary na eo aza dia afaka ianarantsika mihitsy izany hoe inona ny lahara-pahamehana amin'ny fifandraisana eo amin'ny fiainanao. Tokony hianatra isika hoe Andriamanitra ray amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika ihany koa. Mety zanak'Andriamanitra zedra kely isika, Jesosy dia zanak'Andriamanitra zedra ngeza be amin'ny Andriamanitra azy ihany koa. Fa ny lahara-pahamehana izy dia hiaina hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tahaka an'izay ihany koa nefa isika tsy hoe manoloana ny fifandraisantsika rehetrarehetra nandray aman-dreny amin'ny vady sy ny zanaka. Dia ny voalohany indrindra tokony ny ambony dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ray hoe manao ny sitrapony. Ny antom-pisitsika tsiraray avy nge voalohany indrindra tsy hoe le ho an'ny vady na ho an'ny zanaka na ho an'ny zavatra hafa, fa ny antony mbola mahavelonaina antsika dia ny Andriamanitra ray no nanome an'izany fiainana izany eo amintsika dia ny anao ny sitrapony hampandroso ny fanjakany. Ary mila mitandrina efitsika tsy miteny akory hoe aza adzaina ny ray aman-dreny ohatra na tahaka an'izany ajaohatra ny hatrany izy ireny raha tsy hoe nga misy zavatra angatahany ka hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe anatin'ny fahotana. Dia eo ngamba eo isika no afaka hoe tena Andriamanitra ray ny tokony ho ekena, hoe ny izy ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Fa ny zavatra tena tiana avohitra eo fotsiny dia izay hoe lahara-pahamehana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ray, lahara-pahamehana ny fifandraisana aminy. Dia le sao dia misy tsy mahay mihaino any amintsika any inona le zedra kely zedra be teo fa le iray zanak'Andriamanitra maolona antsika hoe zaida kely miteny anina moa zany. Dia iray zanak'Andriamanitra hoe lay tokana lay Andriamanitra Jesosy an'izay le hoe zedra lehibe na hoe zaida majuscule zay. Sao dia gagitsika ny atokantrano sady fa mampianatra teny gasy. Dia mitoy eo amin'ny andininy fadimy isika, fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay
asainy ataonareo. Zavatra tsotra be mihitsy zany zavatra zany ao amin'ny dika teny ombonina moa izy de hoe na inona lazainy aminareo dia ataovy. Ary io tena anisan'ny tokony zavatra raisitsika androany teny ho antsika tsiraray avy tsotra be. Na inona asainy Jesosy ataonareo dia ataovy izany. Ary mety misy manontany ngambe ahoana moa no ahafahako mahalala io inona ny tiany Jesosy ataoko? Mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ao no ahalalana azy, ao ny tenin' Jesosy, ao no ahalalana ny sitrapony, ao ny zavatra takiny rehetrarehetra amintsika tsiraray avy ary tena hoe ankatoavy hatrany ny zavatra izay asainy Jesosy Kristy ataontsika. Ary misy ohatra lehibe an'io ary amin'ilay mpanompo dia ndonge antsika ahitoy ao amin'ny 9 hoe ary nisy sy ny vato enina mahalany rano indroana intelo ny vata avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'ny jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, fenohy rano ny siny dia no fenohiny hatramin'ny molony. Inona ny zavatra afaka ianarantsika avy amin'ilay mpanompo eo? Tena tonga izy dia nankatoa tsy nametraka fanontaniana akory izy ireo tsy nametraka hoe fa ahoana, inona no antony aloha? Aoka aloha na hoe niandry kely, aloha iandry kely mihitsy ary aloha tena reraka izahay satria betsaka reo le siny reo ny anankiray amin'ireo eo amin'ny hoe 100 litatra eo. Anakenina nefa ilay izy 100 litatra zany no fenohina amin'io. Asa be zany mameno zavatra hoe 100 litatra zany fa tsy nametraka fanontaniana izy ireo fa hoe izay ny tenin' Jesosy Kristy dia tonga dia ankatoavina izany. Ary fantatritsika nefa amin'ny fiafarany hoe rehefa nankatoan' Jesosy izy ireo dia nisy an'izay nandray anjara tao anatin'ilay fanavotana an'ilay fety izay izy ireo. Rehefa mankatoan' Jesosy Kristy isika dia azontsika ho antoka fa misy famonjena foana ao aorianan'izany, tsy hanenina mihitsy isika ao anatin'ny fankatoavantsika an' Jesosy Kristy. Betsaka ny zavatra angatahany amintsika dia movy ataontsika izy ireny. Ohatra anankiray tena voaingana efa nitoriana teto moa izy le tamin'ny ohatra hoe Timoty voalohany toko 2 dia le 2 mangataka ohatra ny amin'ilay hoe mivavah ho an'ny mpitondra na mivavah any amin'ny dika teny ombona na mivavah ho an'ny filoham-pirenena. Ataonao ve izany? Na tsy miray hevitra aminy ary ianao na tsy fantatro ohatra mety samihafa isika fa ataonao ve izany zavatra izany? Ary androany nefa ndao ankatoavintsika mihitsy amin'izay zavatra lazainy, amin'izay zavatra voalaza ao anatin'ny soratra masina Andriamanitra dia hitantsika fa mahasoa antsika hatrany izany. Dia ankoatran'izay ihany koa nefa dia misy zavatra anankiray tiako hitantsika hoe ny asa ireto mpanompo araka ny teneniko. Mameno an'ireo siny anaken'ireo dia misy asa ao anatin'izay zavatra izay. Mety nakany amin'ny fatsakana izy, nanovy ranontany izy dia nameno an'ireo ary nanao an'izany ihany koa izy. Azoko antoka hoe nataony aingakaingana izany satria raha ohatra ka tsy vita ny aingana izany dia ho tratra teo hoe lany ny divay dia afa-baraka ny tompopety. Inona ny zavatra tena tiako avohitra ao anatin'ilay izy? Tena afaka nanao mihitsy nge Jesosy mandriamanitra azy. Hoe toa dia misy divay tsy niaso an'ireo mpanompo, misy divay dia mety nisy divay tao, mety nametra tanana tamin'ilay siny izy dia tonga dia nisy divay tao anatin'ilay izy. Na tsy fantatro na mety tonga dia afaka tsy niteny ary izy hoe ndana matsaka fa tonga dia nasiany rano aloha hoe feno rano dia avy eo vile rano alao lasa divay. Fa na dia izany aza dia nangataka izy an'ireto mpanompo ireto hiasa hoe ndana fenoina dia nameno an'ilay izy nameno rano an'ilay siny izy dia avy eo nitantsika lay fahagagana nefa avy eo. Ary ny zavatra inarantsika ao anatin'izany dia hoe amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra dia indraindray isika tena amin'ny akabetsahan'ny fotoana dia atakiny isika angatahany isika hiaraka handray anjara amin'ny alalan'ny zavatra ataony. Ary tokony tsy tsinotsiniavintsika izany, tsy isika ny manao an'ilay izy, tsy isika ny manao ny fahagagana fa eny Andriamanitra nefa mangataka amintsika foana hoe ndao ataovy ity miaraka aminy, hoe tena izy ny manao ny asa fa isika miaraka miombona ao anatin'izay zavatra izay. Ohatra fotsiny ohatra zao hoe zavatra tsotra be, manahoana ny resaka vavaka foana ny averintsika. Ndraindray fa isika manao an'ilay fisainana le ohatra n'ilay teo hoe fatalista, tsy manao n'iny hoe ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia ho tanteraka foana. Fa amin'ny alalan'ny vavaka angatahiny isika hoe mivavah dia amin'ny alalan'ireny izy miasa ihany koa izy ny manatanteraka ny asany amin'ireny. Ary tsika ao anatin'izay dia faly, tena faly isika ohatra hoe misy zavatra nentintsika mivavaka dia tanteraka nefa ilay izy
dia isika tena hoe mandray anjara ao anatin'ilay fifaliana ary azoko antoka hoe reto mpanompo reto ihany koa tao anatin'ny fanatanterana an'ilay zavatra nangatahany Jesosy dia tena nifaly izy ireo izahay angeny nakan'iny rano iny e dia tena lasa divay ilay izy avy eo dia izany nefa ny tena ataon'Andriamanitra koa eo amin'ny fiainantsika hoe anjarantsika foana hoe mangataha zavatra ngeza amin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny vavaka fa afaka mampiasa an'ireny izy na ohatra hoe ny fitorintsika teny hoe le mitory amin'ny olona amin'ireo avatsika be dia be nandray sika manana le zay efa nofidian'Andriamanitra raha dia efa nofidiany ho tonga amin'ny famonjena ho azy ireny fangatahan'Andriamanitra foana isika nefany hitory amin'izy ireny anao asa amin'izy ireny dia Andriamanitra no mampiasa an'izay zavatra zay ho fiderana azy. Tena zay mihitsy ny saika ao amafisiko mihitsy zay eo anatin'le ohatra mihitsy hoe Andriamanitra manao an'ilay asa fa asainy isika manao an'ilay asa miaraka amin'izany hoe tombontsoa antsika ilay izy indrindra ny amin'izay famonjeny izay raha makany any Jaona toko 9 zay isika ohatra fotsiny andininy 4:7 zao amin'ny Jaona toko 9 tsy misy olona mahay manantona raha tsy tao amin'ny raha izay naniraka ary izaho anangana azy amin'ny andro farany dia mety eo isika nana zay olona tokony hanantona an Jesosy dia efa ny ray no mitaona azy eny zay ilay izy fa ny fomba anatonan'Andriamanitra na fomba anatonan'ny olona an Jesosy Kristy anatonany an'ny ray dia amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara ary zany ihany koa no lalana voatendriny ray ary zay hoe appreciany hoe anao an'izany isika satria izy no mamonjy mitomboka ao aminy ary miaraka miasa amintsika izy mifaranao aminy efa izany ary izy no mahatanteraka an'izany. Dia na eo amin'io andininy 7 eo ary tsika le hoe dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny siny dia no fenoiny hatramin'ny molony. Inona nangatahany Jesosy? Fenoy rano ny siny fa ny zavatra nataony reto mpanompo reto no fenoy ilay izy fa ny fenoiny hatramin'ny molony. Tena hoe zavatra tsara afaka ianarantsika izany satria nisy zavatra nangatahina tamin'izy ireo dia nanao mihoatra nefa ireo mpanompo ireo hoe tena fenoiny hatramin'ny izay farak'izay vitany no nataon'izy ireo ary tokony zavatra ianarantsika izany mahatsiaro ny Charles Spurgeon izy moa dia mpitory teny anisan'ny tondra fiantraikany be tamin'ny taona 1900 dia anisan'ny zavatra nresahany teo hoe tokony tena ianarantsika be mihitsy io zavatra nataon'ny mpanompo io amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra sy ao anatin'ny finoantsika an'Andriamanitra hoe raha mangataka zavatra anankiray izy dia ataontsika mihoatra izany raha ohatra isika angatahina raha ohatra hoe isika angatahina ity an'Andriamanitra dia tokony ity azy hoe ity an Jesosy dia tokony ity azy hatramin'ny molony le hatramin'ny molony tsy hoe tia molotry Jesosy isika fa ny tena zavatra teneny hoe raha angatahana ity azy isika ohatra ny ohatr'izao ny fatra hiatrehantsika hoe ity azy dia ataovy mihoatra ahoana ny ahafahanao manao mihoatra an'ilay izy raha angatahana ankatoa azy isika ahoana ny ahafahanao raha eto ny eritreretinao ahoana ny ahafahantsika manao mihoatra an'izay zavatra izay tokony manao mihoatra foana isika raha angatahana anompo azy tsara isika ahoana ny ahafahantsika tena manompo azy marina tena hoe amin'izay zavatra farak'izay vitatsika fa fantatritsika amin'ny fahafarany izany dia famonjena hatrany hoe izay moa ilay zavatra resahany hoe rano lasa divay mitondra famonjena dia zany zavatra rehetrarehetra resahantsika izany dia misy zavatra tsara hiafarany zany zavatra rehetrarehetra izany daholo foana. Dia mitoy ao amin'ny andininy 9 isika ka hatrany amin'ny andininy 10 ary hoy Jesosy tamin'ireo mpanompo divozy amin'izao ka ento eo amin'ny mpandahatra ny fanasana dia nentiny eo isika dia mbola mahita hatrany an'ilay fankatoavan'ireo mpanompo ahoana moa izany hoentiny ao am-pandahatra rano no hoentiny ao am-pandahatra nefa divainy tena divainy lany dia rano no entinao eo fa nila finoana be tamin'izy ireo ilay izy izay nylazay Jesosy Kristy ataoko ilay izy ary raha nanandrana ny rano tonga divainy mpandahatra ny fanasana nefa tsy nahalala izay niaviany fa ny mpanompo izay nanovony rano no nahalala dia niantso ny mpampakatra izy ka nanao taminy hoe araka ny fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha ary rehefa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa fa ianao kosa dia efa nitahirin'ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Eo ilay lazaiko teo hoe raha fahafambaraka ny tokony nazo an'ireto le mpampakatra dia tena voamaika ary izy tena voadoka mihitsy raha ny tena marina
hoe fa fambaraka mandra-pahafatiny nandritry ny androm-piainany dia lasa tena hoe nalaza be foana io hoe tamin'ny mariazy ny anina nge ho ny tena nydivay efa tsara be ny divay tamin'ny voalohany fa vao mainka tsara lavitra noho izay avy eo nataony taty aoriana tena hoe nifanohitra tamin'ny zavatra fanaon'ny olona mahazatra ary tena hoe tondra laza tsara teo amin'ny fiainany mandra-pahafatiny zany ary misy endrika koa hoe raha manasan'i Jesosy Kristy marina isika eo amin'ny fiainantsika dia raha ohatra tokony amin'ny tsika hoe manana fahotana hoe ny fahotana mitondra fahafatesana mandrakizay teo amintsika raha manasan'i Jesosy Kristy isika dia lasa manana fiainana mandrakizay tena hoe mifanohatra be azy zany no afaka ho hitantsika eo ataon'i Jesosy Kristy dia ny zavatra afaka sotomontsika eo ihany koa nefany somary sangisangy amin'ity izy ity fa tsy hoe sangisangy fa zavatra tena marina nefa hoe tena niza ny mpanao divay tsara indrindra Jesosy Kristy ary tena divay nataony teo misy olona manko misy mpikaroka betsaka mpandalina ny ten'Andriamanitra miresaka amin'io dia satria izy matahotra ny amin'ilay hoe sao dia io hoe ho an'ireo olona izay mety tia divay be dia io sao dia anisan'ny ampiasain'izy ireo hoe fahagaga nataon'i Jesosy voalohany ary resaka divay fa tena divay nataon'i Jesosy teo fa tsy resaka ranom-boaloboka fa anjarantsika fotsiny nefany amin'ny maha hoe kristianina antsika mila mitandrina foana isika ny amin'ilay hoe manahoana amin'ny resaka fahamamona indrindraindrindra manoloana ny divay fa tsy hoe lasa io zany dia lasa hoe zavatra misokatra zany ny lalany afaka misotro divay isika sy ny tariny tsy maninona tsy fahotana akory izay misotro divay izay fa ny fahamamona tena mila mitandrina isika tsiraray avy tena mila mitandrina ary sady fahotana ny fahamamona no mitarika antsika ho amin'ny fahotana hafa maro be dia be dia manoloana an'izay resaka alikaola izay tsika mila mitandrina ho anareo izay tsy mahavita mifetena dia mijanona aza mikitika mihitsy aza manendry an'izany akory amin'ilay resaka fifehezantena dia ataovy tena zay farak'izay hoe ohatroatra zao tokony fifehezantena ataovy latsaka iny mihitsy ary mba hahafahantsika tsy miditra any anatin'ny resaka fahotana dia ny zavatra tena zavatra afaka tsara sitominy hoe mety eo nefa ny ary ty tena zavatra tiako be tao anatin'ny namaky an'ity sy namakafaka an'ity jaona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo ity ny zavatra azo tomina ho antsika zanak'Andriamanitra ho antsika vahoakan'Andriamanitra ny tsara indrindra no fiafarantsika ny tsara indrindra no fiafarantsika raha ny tena marina raha ny eo amin'izao fanohatra be ny amin'ny eo amin'izao tontolo izao izany ny amin'ny eo amin'izao tontolo izao dia ny zavatra rehetrarehetra atao dia ohatrany hoe manintona anao hoe avy fa tsara ilay izy misy fampanantenana hoe ho tsara ny zavatra ho avy hoe avy mangalara vola ohatra dia anakarena be anao tsara ny fiafaranao avy matory miaraka amin'ny anina izay tsy vadinao akory fa azo fafinareo fa avy eo nefa n'ilay izy tena fantatrao mihitsy hoe na any amin'ny feon'ny fieritreretana sy ny tariny maminana anao izany ary any amin'ny hoavinao ihany koa dia hitondra fahaverezana mandrakizay zany raha tsy manana an'i Jesosy Kristy raha tsy mibebaka ianao fa ho an'ny kristianina nefa no tena fanantenana dia no avintsika dia tsara lavitra noho ny amin'izao no avintsika rehetrarehetra dia tsara lavitra noho ny amin'izao zavatra andalovantsika izao te anontany hoe manahoana ny famaritanao ny fiainanao amin'izao tsara ve ny fiainanao amin'izao sa manahoana raha hoy ianao hoe tsara dia te hiteny aminao hoe tena tsara lavitra mihoatra an'izao ny homanin'Andriamanitra antsika ny any amin'ny mandrakizay ny any amin'ny fiainana mandrakizay io tena resahaka eo any tsara lavitra izany raha hoarina amin'izay ringe dia afaka atao hoe mety ratsy any amin'izao zany raha hoarina ny amin'ny mandrakizay izay tena tsara be mihitsy ary ho an'ireo olona nefa izay tsy manana an'i Jesosy Kristy izay tsy manasa an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan'izy ireo dia izay hoe ny fiainany amin'izao ny tsara indrindra satria raha ohatra izy tsy manana an'i Jesosy Kristy dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay dia izay ny tena atao hoe ratsy tena ratsy be fa ho antsika izay efa manana an'i Jesosy Kristy nefa dia ny tsara indrindra zany ny fanantenana ho antsika tsy fantatra hoe ianao ve mety hoy izany hoe tena ratsy rangano fiainako amin'izao tena mandalo olana ny zavatra anankiray afaka hitantsika eo dia misy zavatra mbola tsara ho manin'i Jesosy ho antsika tena hoe ny amin'ny mandrakizay antsika tsara ary tokony azona an'izany fanantenana izany foana isika tokony hifaly ao anatin'izay fanantenana izay ary tena azo antoka izany fa ny tsara indrindra no efa ho manin'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy ary tena tokony mifaly ao anatin'izay zavatra izay isika izany ie dia tena izay mihitsy hoe tena manambara an'izay mihitsy ilay izy hoe tsara mihitsy ny mihoatra lavitra foana ilay fiafarantsika ao amin'Andriamanitra ary ny tena izy ihany koa raha ny teny ampiasainy amin'iny dia hoe ohatrany hoe voafanombohana vaovao izany
dia farany eo amin'ilay andininy faraiky ambin'ny folo hoe izany nataon'i Jesosy tao Kana ny Galili ho voaloham-pahamantarana ka nasehony ny voninahiny ary nino azy ny mpianany araka ny zavatra efa noresantsika tamin'ny herin'ny androany tany amin'ny radio ihany koa anisan'ny zavatra kendren'ny Jaona apôstôly tamin'ny fanoratana an'ireto famantarana reto hoe nisy betsaka ny famantarana izay nataon'i Jesosy fa reto tena nisoratany natao fanahiniana mihitsy ary ny tanjona mba hinony ny mpamaky fa Jesosy marina ilay Kristy ilay Mesia zanak'Andriamanitra hoe ary indrindra hitondra amin'izay hoe finoana izay izay mitondra fiainana ho amin'izy ireo izany dia izay no mahatonga an'ilay hoe mahita eo tsika hoe ary nino azy ny mpianany mety manontany angambontsika hoe fangaro hoe mpianan'ireo mora ny tena marina tsy efa nino azy eny tena efa nino azy izy ireo fa nahita an'izay fahamantarana izay izy dia vao maika niletika ny finoany vao maika nialalina ny finoany an Jesosy Kristy tahaka an'iren'le rehefa manao zavatra Andriamanitra amin'ny fiainantsika manao zavatra mahagaga lehibe anankiray na hatramin'izao aza dia mbola misy an'izany foana dia vao maika tena rehefa vitanao ilay zavatra rehefa fantatrao mihitsy Andriamanitra ny tao ambadika io zavatra io dia miamiorina amin'ny finoana hatrany ianao ary izay no zavatra nitranga tamin'ireto mpianany reto ary nieritreritra an'io ary dia tahaka an'iren'le hitanareo any amin'ny fitoriana filazantsara ireny rehefa le manao fitoriana filazantsara ohatra isika tena nanao ny asany tsara mihitsy ilay mpitory ary tena voazava tsara ny soratra masina ny asa Andriamanitra tao anatin'ilay izy dia avy eo izy any amin'ny farany manao an'ilay antso hoe ho anareo izay mino an Jesosy Kristy te hanasa anazy eo amin'ny fiainanareo atsangano ny tananareo naleo tongava ety anoloana dia indray ary ianao anatin'ireny amin'ny maha-kristiana anao dia eny ohatrany te hanangatanana ianao ohatrany te handroso eny aloha ianao satria tena hoe voakasika indray ianao anatin'ilay toriteny ary za tena mivavaka mihitsy hoe engany isika tsiraray avy ka ho tahaka an'ireto mpianatra reto mihitsy ihany koa hoe ao anatin'ny famakitsika ny Jaona ao anatin'ny fahitantsika ireo famantarana ary tena nisy ireo dia vao maika isika ino bebe kokoa an Jesosy Kristy hoe izy marina ilay Mesia izy ilay mpamonjy izy marina ilay Andriamanitra zanak'Andriamanitra tonga nofo teto amin'izao tontolo izao ary tonga mba hamonjy antsika tsiraray avy ary tena hoe iorina lalina ao anatin'izay finoana an Jesosy Kristy izay mba tsy ho tahaka an'ilay hafany isika eo ngezo tsy hitantsika mazavy hoe tonga tamin'ny finoana ve mipapakatra tonga tamin'ny finoana ve le mpandaatra ny fanasana tonga tamin'ny finoana ary ve ireo mpanompo le mpanompo nefa nahita an'ilay fahagagana nahita mihitsy izy ireo nandray anjara tao anatin'izay tonga tamin'ny finoana ve izy ireo fa engany isika izay miaino amin'izao fotoana izao tena hoe tonga amin'izay finoana an Jesosy Kristy izay efa mahalary raha mety efa nahita ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy ianao tena ka tsy hanamafy ny fonao ianao fa ino azy fa izay araky ny tanjona araky le andinitsoratra masina fanalahidy amin'ity bokyny vaovao mahafaly nosoratan'ny Jaona ity any amin'ny Jaona toko 2:17 ka hatramin'ny faraiky amin'ny 30 anisan'ny tanjona dia ny ahalalantsika an'izay ny notsika an Jesosy Kristy fa izy no zanak'Andriamanitra izy ilay Mesia nampanantenana mba hananantsika fiainana dia mba ho amin'izay ane isika tsiraray avy hitombo iorina amin'ny finoana hatrany hatrany raha miaino ianao amin'izao fotoana izao nefa tsy mbola mino an Jesosy Kristy dia tena te hanasanao mihitsy hoe arak'io araky ny zavatra nresantsika teo asao eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy fa tena hitondra famonjena amin'ny lafiny maro samihafa izy ary indrindra hitondra fiainana mandrakizay ia dia tena metimety izay ary ty amprisikatsika foana hoe aza atao fahazarana dia tsy fahazarana fotsiny fa fahazarana velona mihitsy ilay hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra mivavaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mety hoe fanontaniana kely koa ngambany mialohan'ny hidirantsika maranantsika ny fotoana sy amin'izao fampiarezana izao hoe inona mety misy ve ny fiderana zao tamin'io namaty an'Jaona iny mety misy antombavaka vaovao izay nomen'le tenin'Andriamanitra na ihany koa hoe rehefa tsisy antombavaka ohatran'ny efa ela be adinona nanao azy fa namaky an'io dia zany antombavaka izany tena efa ela tsy nanao an'ilay izy dia miverina indray satria izay anisan'ny tanjona hoe ny tenin'Andriamanitra tsy hoe mampitombo fahalalana fotsiny fa tena hoe mampitombo fifandraisana ary ny vavaka dia tena fifandraisana fiankofana amin'Andriamanitra tsy mamorona koa nefa fa tena hoe izay tsy nantanjona ao anatin'izy ary tena ampirisihana antsika tsiraray avy hatrany izany ny anankiray ngamba dia tena le hoe io fanasana an Jesosy Kristy isan'andro san'andro eo amin'ny fiainana ndraindray manko manadinodino an'izany isika araka le teo ndraindray raisitsika ho efa azo zany ho efa eo marina izy eny tena efa eo izy fa
tokoa ny tena ataontsika fanahiniana foana izany hoe manasana azy isan'andro san'andro eo amin'ny fiainantsika. Ary ny anankiray ihany koa dia ilay hoe mankatoa azy tsy misy fepetra, tsy misy fanontaniana. Sika manko indray asitsika andrasandraso, asitsika fanontaniana ny zavatra resahan Jesosy angatahany Jesosy amintsika. Indray sika mody fanina ihany koa manoloana ireny. Fa tena hoe rehefa hoe zay mianatra avy amin'ny mpanompo eto tonga dia atao izay ataon'i Jesosy Kristy, indrindra ilay hoe mihoatra teanao an'izay mihitsy hoe ahoana ary ny ahafahako tena manompo an'Andriamanitra ary mihoatra inona ny zavatra farany tena afaka ataoko amin'izany mba ahafahako tena hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ary mahita an'izay hoe famonjen'Andriamanitra izay hatrany eo amin'ny fiainako manokana. Ia dia mampirisika antsika amin'ny isa-tokantrano tena arak'izay mihitsy hoe atao ankatohan'Andriamanitra ao anatin'ny famakiana ny teniny, andao hitombo fitiavana azy ao anatin'ny famakiana ny teniny izay. Dia alonga tatsika fiderana hivavaka ho antsika tsiraray avy ao anatin'izay raha afaka mandroso ny mpihira sy mpitendry dia anao hira anankiray tsika ilay salamo 720 dia vita izay dia ny arahantsika mamarana fotoana androany dia amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo 720 izany. Andriamanitra mankasitraka anao izay noho ny amin'ny fotoana teo izay nafanay niaraka tao anatin'ny jaona toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Ianao mahalala na eno ihany koa ny zavatra rehetra izay voalaza teo ary ianao ny Andriamanitra no hiasa amin'ny alalan'izany hatrany hatrany any am-ponay tsiraray avy. Ampio izay tena anasanao foana eo amin'ny fiainanay amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra, tsy hanadinodino an'izany. Ary amin'ny olana rehetrarehetra ihany koa eo amin'ny fiainanay dia tena hiantsanao hatrany hatrany izahay satria ho aiza moa izahay nivaholana ho anay voalohany indrindra dia ao aminao. Ary mivavaka ihany koa ny manoloana ny voalaza rehetrarehetra teo ampio izay atadidy ary indrindra hitondra an'izany ao anatrehanao ihany koa Andriamanitra ary ndre anatanteraka an'izany teny izay efa voalaza teo izany. Ianao no hanome saina matadidy anay, hanome hery ihany koa amin'ny alalan'ny fanahinao masina ao anatin'ny fanatanteranay an'izany. Tsy ho isan'ireo kristianina izay tia miaino fotsiny, tia makasitraka hoe misaotra ny amin'ny zavatra izay voalaza, fa indrindra ny zavatra manandanja dia ny manatanteraka mampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Ary tena teo izany mihitsy izay Andriamanitra hoe kristianina sady mitombo amin'ny fahalalana ny teninao, mitombo be ihany koa ao anatin'ny fanatanterahana izany. Ary amin'ny alalan'ny herin'ny fanahinao masina no ahafahanay tsiraray avy ao anatin'izany. Ary tena hampitombo ifoana ihany koa Andriamanitra ny fitiavanay ny teninao, ny jaona izay mbola ho vakivakianay amin'ny hoe mitohy foana izay ao anatin'izany dia mangataka hatrany ny fanampinao, mangataka ny fanahinao masina hanazava ny sainay hatrany hatrany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amen. Dia ndao rahantsika manao raha amin'ny isa-tokantrano raha azonao atao dia ndao hiaraka hitsangantsika, ndao hiaraka anao andihira salamo 720 na Yahvé ihany koa moa ny lohateniny. Salamo 720 niafatra nalefa tany amin'izareo dia veriny hoe vakina fotsiny salamo 720 satria hoe Yahvé hono ny titra fa salamo 720 ny tena ambaran'ilay hira ihany koa izany. Dia ndao hiarahantsika manao tena mifomy entanetana sy manantenany izay hoe mba hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehova. Simba não tava marujal.
devi fallir, devi fallir. Harap pula lewati qui, sedusa pada usai, lewati pun viver now, viver now. Ya Ave, mambira ciao chiunità now. Ya Ave, quasi laude si mi chiso cao. Ya Ave, non vada Paraguay. Ya Ave, mambira ciao chiunità now. Ya Ave, quasi laude si mi chiso cao. Ya Ave, mi tieni now, non vada Paraguay. Ya Ave, Ya dia soratsika an'Andriamanitra ya lao eo am-pitsanganany ihany raha nitsangana ianao raha tsy nitsangana tsy maninona dao iarahantsika mamaky ny salamo fahatelo amby roapolo izany. Salamo fahatelo amby roapolo. Navonitsika dia andao iarahantsika mamaky. Jehova no mpiandry ahy, tsy misy zava-mahaory ahy. Mampandray amin'ny ai-maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamakivaky ny loasa aliko ny fahafatesana aza aho dia tsy atahotra ny loza satria ianao no miaraka amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny laoko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako dia feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao amin'ny tranon'i Jehova amin'ny androko rehetra ao. Dia nganetahy antsika tsiraray amin'indray ny tompo amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao izao dia samy tain'Andriamanitra isika tsiraray avy. Ny kafe samy manao ny azy ao zany. Makasitraka antsika rehetra.